Alefa tsara-tsaina hoe misy antsana lehibe sy lalina mampisaraka anao amin'ny tanjona tianao hotratrarina. Azonao ataony manandrana mitsambikina na manangana tetezana kely amin'ny herinao manokana, nefa fantatrao fa tsisy hafahana miampita amin'ny hoantsana io zany. Ny an'ny vahaolana azo antoka dia tetezana iray matanjaka efa voaorina tsara izay mampitohy tanteraka ny andaniny anankiroa. Io antsana io amin'ny lafiny ara-panahy dia ny fahotana izay mampisaraka ny olombelona amin'Andriamanitra. Rehefa nilaza Jesosy amin'ny Jalao 4:21 hoe izao ny lalana, dia manambara izy fa izy no ilay tetezana tokana mampiavana antsika amin'ny ray. Ny hevitra tianambara eto dia ny mahatokana an'io lalana io. Tsy nilaza Jesosy hoe izao dia iray amin'ireo lalana, fa izao ny lalana. Midika izany fa tsy misy asa tsara na fivavahana na filôzofia na hery anaty afaka mampiampita antsika eo amin'ny hoantsana fahotana io. Jesosy rery ihany tamin'ny alalan'ny fiainany sy ny sorona nataony teo amin'ny hazofijaliana nanamboatra izany lalana izany ho antsika. Koa anio, tsy mila mitady lalana hafa intsony ianao, efa eo ilay tetezana, ny anarany dia Jesosy. Izy ny lalana azo antoka mankany amin'Andriamanitra. Mirary soa.